Faly mitsidika ny tokantrano ndray ny sampana fampalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao manantitra ny araba ho antsika rehetra ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny fifidianana solombavambahoaka avy hatrany no isantalantsika ny fiarahana amin'izao alina izao. Dia ny amin'ny fokotany volosarika Miandrarivo iny no ny aona sy ny fampidinika tamin'ny candidat solombavambahoaka tolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany faharoa iny ny sabotsy lasa teo. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fihaonana tamin'ireo solitena niponina avy any amin'ny faritra monina eny Ambohipo iny. Germaine Menjanary, Erzo Rajonarvony. Mitoetrany ny fidinana ifotony sy ny fampitafanana amin'ny vahoaka ifotony eny amin'ny boriboritany faharoa izay ataony ny candidat solombavambahoaka Randrianarsoa Stanislas izay atolotry ny team K25 mitondra ny larana fasivy amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Tanjona ny ahafantarany vahoaka fa izy no candidat atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany faharoa. Isan'ny tsy diso anjara tamin'ny fihaonana tamin'ity candidat ity niponina tao amin'ny fokotany Ambanidivolosarika Miandrarivo iny. Ankoatra izay fidinana ifotony izay dia nisy ihany koa ny fihaonana tamin'ireo fikambanan'ny mponina avy any amin'ny faritra Ambohipo iny ny sabotsy lasa teo. Nisy ny fiaraha-misakafo izay natao mba ho nofokena amin'ny tampihavanana teo amin'ny rotonta nandritra izay fihaonana izay. Solitena ny fikambanana maromaro mipetraka aty Ambohipo avy amin'ny faritra Roapolo nanao fihaonana contact tamin'ny candidat Rastany izay candidat irotsaka solombavambahoaka eto amin'ny firaisana faharoa. Ka zany ny antony ny onany teto androany. Vonona iaresa aminazy zany zahay raha misy ny tadiavana zay. Nambarany moa fa isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny boriboritany faharoa ny resaka sosialy ary isan'ny ho atao vaindohan-draharaha ny famadiana ny etaetam-bahoaka ho lalàna eny amin'ny anteny miram-pirenena raha ny nambarany. Tsy miova ny foto-kevitra ijoroana dia ny famahana ny olan'ny vahoaka eny fotony amin'ny alalan'ny fampitafana tahaka izao. Fa miantso fitoniana ho an'ny rehetra kosa ny avy eo anivy ny CFM na ny Conseil de fampihavanana malagasy indrindra fa ao anatin'izao fanomanana ny fampelezan-kevitra solombavambahoaka izao. Nisy moa ny tafa tamin'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo androany ary isan'ny noresahana manokana tamin'izany ny fifampiantsiana any anatin'ny tambazotra tserasera Facebook. Germaine Menjanary sy Erzo Rajonarvony hatrany no mitatitra ny anjinjin'izay. Manomboka mahazivana indray tatoato izay ny fampiatsiana eo amin'ny sampombana candidat indrindra fa any anatin'ny tambazotra serasera ao akatoko izao fanomanana ny fifidianana solombavambahoaka izao. Androany dia nanamafy ny avy eo anivo ny CFM na ny Conseil du fampihavanana malagasy fa tokony samy hitandrina toy ny anakandriamaso ny fihavanana izay efa notandremana ny malagasy tsirairay. Fitaratra tsara apetraka ny taoriny ny fifidianana filoham-pirenena iny raha ny falazavany. Zava-dehibe ny tahaka izany hoy izy ary mendrika ny hotohizana. Etsy ankilany dia no mafisy ny fahazava-dehibe ny fifidianana solombavambahoaka koa ilaina tanteraka ny fitoniana ho an'ny malagasy tsy vaky volo. Voalohany indrindra dia tsara anterina fa ny fifidianana dia zavatra sarobidy. Averitsika izany ary zavatra saropady. Ka ny olona ao anatin'izany ny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana dia mila an'izay le filaminana sy fitoniana izay. Ahoana moa no sy ny fitoniana sy ny filaminana raha ohatra ka any anaty reny serasera karazana serasera rehetrarehetra reny tsika no ifampiantsy, ifampiady. Fantatsika fa andresaka hoe serasera zany dia natao ifandraisana, natao ifanakalozana vaovao, natao ifanitanana, natao ifanazavana. Raha ohatra moa ny soatoavitsika malagasy dia hoe mifanantona, miresaka. Kanefa tsika na tsy afaka ifanantona iresaka amin'ny hoe vatana azy dia afaka miserasera anatin'ireny karazana tambajotra be da be reny. Ka ny zavatra mba entanina dia mba hoe fahaizantsika malagasy mampiasa ny tambajotra mifanaraka amin'ny toe-tsaina sy ny soatoavina ary fahendrena malagasy. Tsy mifanaratsy, tsy mifampiantsy, raha ihany any antsika rehetra eto amin'ity nosy ity tsika raha ihany. Ary amin'ny sehatra anaovana ny fifidianana dia vao maika fianakaviana ray miara-monina ihany. Ankoatra izay dia nambarany famitoetrany ny asa izay nametrana ny CFM dia ny fampihavanana ny malagasy tsy vaky volo
tsy vita samyrera nefa izany fa ny malagasy rehetra mihitsy no mila miara-misalahy amin'ny fitandrona izany fihavanana izany. Isan'ny tarigetra napetraka moa ny hoe ambony ary alohan'ny politika sy ny vola ny fihavanana. Io moa ny CFM dia fanao antsoavo, efanao le conseil ho amin'ny fitondratena torolalana sy toromarika ho amin'ny fitondratena mahitsy mandritra ny fifidianana. Ka efa nisy an'izay le hoe teny zay ary mbola ao anatin'izay zao amin'ity herinandro ity sy hoe mandra tonga ny fifidianana zany dia ny CFM dia hanao an'izay le fanetanana, fanabeazana, fampatsiahivana ny hoe inona ny tokony toetra ananan'ny candidat mba olomendrika azo anakinana andraikitra misolo tena vahoaka sy mitondra vahoaka. Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa indray nanomboka androany hetsika fandaminana sy fanadiovana ny tsenan'Andravoahangy sy ny manodidina izay andraiketany boriboritany fahatelo komina Antananarivo renivohitra. Ankoatra ny fanalana ny fako mivangongo dia nesorina ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana ary nampidirina anaty tsena. Nesorina ireo fiara mijanona eny amoron-dalana izay manohitohina ny fifamoivoizana ary namendrahana ranom-panafody ihany koa ny toerana avy nodiovina. Aritra herinandro moa ity etsy raha ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraikitra raha ovetrany ary ny andindin'izay. Nanomboka teto ivelan'ny tsenan'Andravoahangy ny hetsika fanadiovana niarahana tamin'ny ekipany boriboritany fahatelo. Nesorina tanteraka ireo mpivarotra amoron-dalana ary nafindra ao amin'ny tsenany Etal. Ho an'ireo mpivarotra koa mamborona ao anatin'ny tsena kosa dia isy ny fandaminana izay atao amin'ny fanomezana toerana azy ireo. Ankoatra ny fandaminana ireo mpivarotra dia niodiovina tamin'ny rano ary nesorina ihany koa ireo fako mivangongo etsy eroa. Narahina famendrahana ranom-panafody izany avy eo. Nisy ihany koa ny fanalana ireo mpivarotra fiara izay mba hanamanery ny lalana sy fifamoivoizana. Tafiditra ao anatin'ny fampihenana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ihany koa izao hetsika fanadiovana izao araka ny fanazavana. Ny komuna iray manontolo zany niara-niasa amintsika androany. Ny amin'ny olona tsy manara-dalàna dia efa nametrahana fehipetra mihitsy hatramin'ny natokavan'ny tanàna teto kanefa mbola misy ihany ireo minia izay mbola miditra ny anaty lalana no mivarotra dia misy ny mpiara-miasa ao amin'ny polisy municipal sy ny fiarovana ny tsena zany ary ny polisy nasional koa miara-miasa aminay ao anatin'izay atao amin'ny boriboritany fahatelo ny amin'ny fanalana mpivarotra tsisy atakandro izay mbola mijanona anaty lalana ary zao zany zay dia mbola hiditra ihany koa amin'ny eny amin'ny trottoir koa zany mbola ahafahantsika manala an'ireny atao amin'ny devan-tsena. Zay atao mba ahafahanay manadio ny ivelan'ny tsena dia mba ahafahan'ny mpividy rehetra miditra amin'ny kalalana ialana indrindrandrindra amin'ny halatra sy ny loto sy ny voalavo ary indrindrandrindra koa ny mpanendaka izay mamevana an'ireny tsika raha vao mikorotana le tsena. Tsy sarotra ny fanatanterahana ny hetsika satria nanaiky nanaraka ny fandaminana avokoa ny ankamaroany ireo mpivarotra. Satria mpividy tsy mety miditra ao noho ny loto izay eo avavahady izay toeran'ny akoho be loatra zany loto eo koa zany resaka hoe bibikely dia tsy samiditra mpividy satria hoe tsy mandalo hoe zany mpividy dia lasa kamle mpivarotra miditra ny anatiny dia izay zany nieritreritra hoe aleo atao ny fandaminana dia afindra ny akoho tsy fanalana zany le izy fa fandaminana ho fanatsarana sy ho fampandehanana ny tsena satria fatiantoka ho an'ny commune koa ny fisian'ny toerana bangabanga be tsy misy mpivarotra reny tokony miditra vola miditra ho an'ny commune tokony misy tike miditra isan'andro ireny nefa nisa mivarotra lasa vitsikely sisa le mpivarotra mivarotra vokatrizay aterak'izay loto izay. Mariana ihany koa fa mbola iroso amin'ny fandaminana ireo mpivarotra solomaso ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra izay vao nanamboarana trano hivarotan'izy ireo. Aritra herinandro ity hetsika fanadiovana iarahana amin'ny boriboritany fahatelo ity. Eo amin'ny vaovaon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray ny trangana fanafiana sy fanendahana maromaro teto an-drenivohitra sy ny manodidina ny herinandro lasa teo araka ny tatitra avy amin'ny polisy pirenena Androany. Andeha raha tsika eto anatin'ity fanadidina ity ny fehin'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay. Ny fahafito ambin'ny folo ny volana marsa 2024 sy 2025 lasa teo tokony ho tamin'ny Erinora ariva tany ho any tena ray antso vonjy avy amin'ny fokon'olona amin'ny polisy tao iosy fa misy rola mitondra famaky miosindra mandehandeha eo an-tanàna. Avy hatrany dia namaly ny antso ny polisy ary niditra antsehatra ka voasambotra ny lehilahy iray tamin'ireo rola ireo fa ny iray kosa mbola tafatsoka.
nandritra ny famotorana no nahafantarana fa fifamalinany seho tamin'ny fotoana niarahan'izy ireo nisotro toka tamina bary iray tao an-tanàna ihany no ny antombohan'ny disadisa ka rehefa diany nirava tao amin'ny bary io izy ireo ka lasa lavidavitra ny tanàna dia tany no namonoan'izy ireo ity namana iray mbola niosin-drano tanana sy ny akanjony ireto rolahy ireto tamin'ny fotoana ny nanambora ny polisy azy ireo ary nahatrarana basipleta vita gasy iray sy famaky lehibe iray teny amin'ilay tovolahy iray tratra efa natolotra ny fitsarana ity raharaha ity ary efa noazomina vonjy maika any am-ponja ny nahavanondoza ny 27 ny volana martsa 2024 kosa indray lehilahy iray no voasamotry ny polisy avy amin'ny sampana eloka be vava sakelika voalohany tamin'ny fampiororona olona ao anaty finday ramatoa iray no tonga teny anivon'ny brigade criminelle na BC ary nametraka fitoriana mahakasika ny olona iray nitaky-vola antapitrisany maro amin'ny finday ary mandraona ny amon'ny zanany raha toa ka tsy manome io vola io ilay ramatoa niroso tamin'ny fikarohana amin'ny polisy ka voasamotra ny 27 martsa ilay lehilahy teny amin'ny faritra Ambohimahintsy ary mbola tratra teny amin'ny ihany koa ny pusy nanaovany ny fandrahonana rehefa noadidiny ity lehilahy ity dia fantany fa manambola ireto fianakaviana ireto ary mba te hahazo vola ihany koa izy izay tsy iza moa fa ireto olona angatany dia fianakaviana akaiky azy ihany rehefa nosavana ihany koa ny tranony dia mbola nahitana karazana kara-panono sy taratasy fahazoana mamily fiarakodia maro izay hosika avokoa ireto taratasy ireto izay ampiasany amin'ny fanaovana fisolokiana ny aiky ny eloka vitany izy ary natolotra ny fampanoavana ny 30 martsa ny andro ny 27 ny volana martsa 2024 io hatrany tokony ho tamin'ny 7 sasany alina dia tovolahy roa no voasamotry ny polisy boriboritany fahafito no ny fisandohana ho miaramila teny amin'ny bara anankiray teny an-toerana izy rolahy ireto dia efa nisy ny disadisa ny fanaovany tamin'ny polisy ka niezaka ny nandamina sy nampahafantatra ihany ny polisy fa amin'ny 7 alina farany sokafany bara rehefa nandray izany izy rolahy ireto dia nifindra toeran-kafa indray ka mbola nifanena tamin'ireo polisy manao ny asany teo niteraka ny disadisa fa dia nanao vava tamin'ireo polisy izy mirahalahy ireto fa miaramila ka tsy afaka abaikoa ny polisy izay sivily ary nandraona ny antso element niosambory ny polisy avy hatrany izy rolahy ireto ary nanaovana avy hatrany ny famotorana ka teo no nahafantarana fa tsy miaramila akory izy rolahy ireto fa nahavita ny fiofanana miaramila roa taona fotsiny ary manao asana agent de sécurité eny amin'ny BOA Antanimena ny aiky ny eloka vitany moa izy rolahy ireto ny 27 ny volana martsa 2024 kosa indray dia tovolahy kely roa 17 taona sy 17 taona no tratra ny velam-pandriky ny polisy teny Analamahintsy rehefa nisy loky sy namitaka olona fa mivarotra zavatra ao amin'ny Facebook izy ireo no maniraka olona hafa hanendaka ny mpividy amin'ny fotoana sy eny amin'ny toerana ifanomezan'izy ireo fotoana izy rolahy kely ireto araka izany no ati-domikotrika ny hevi-dratsy rehetra fa olona hafa fotsiny no baikoan'izy ireo manatanteraka ny fanendahana ary zarain'izy ireo rehetra ny vola rehefa avy eo nalefeny amin'ny sampandraharaha misahana ny zaza tsy ampy taona izy rolahy ireto anaovana ny fanadiadiana lehilahy iray mbola mpianatra no voasambotry ny polisy tetsy Ampefiloha no niresaka fivarotana zava-mahadomelina ny 27 martsa lasa teo héroïne mitentina 9 hetsy sy 7 tapitrisa ariary no sarona nandritra izany Lorette Berton Mathieu Princy tovolahy araiky 27 taona mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo taona faha-efatra ao amin'ny lalam-piofanana amin'ny sosiolojia no trateaka ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny stup tamin'ny mantsana ny joma fa 27 ny volana martsa loso iny rehefa nanaovana velam-pandrika vaovao avy tamin'ny olon-tsotra no nahafahan'ny polisy ny stup ny roso tamin'ny fisamborana izay nilaza fa misy olo raiky mitazona sy mivarotra héroïne eny amin'ny zaridaina ny Ampefiloha nidina avy hatrany nijery fotony ny mpitandro ny filaminana ka tratehaka tamin'izany ny jamala héroïne milanja 7.6 grama mitenty bidy 9 hetsy sy 7 tapitrisa ariary tamin'ny fanadihadiana izay natao an'ity tovolahy raiky ity no nanambarany fa teratany afrikanina raiky izay no fangalany io héroïne io ary amidy iray hetsy ariary ny vidiny grama araiky
rango tamin'ny taona 2024 no nanaovany ity asa fivarotana zava-mahadomelona ity ka izao izy tojo izao. Iverenantsika kely ny pejiny sosialy isan'ny mampitaraina ireo mpanjifa amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro lavareny indrindra fa any amin'ny faritra Itosiny. Efa nanomboka ny sabotsy 17 volana martsa teo no nahery vaika izay fahatapahan-jiro izay ary mbola tsy miverina amin'ny laoniny hatramin'izao. Mitaraina araka izany moa ireo mponina eny an-toerana manoloana ity tranga ity. Angom-baovao ny Noro Fitiavana. Tsy ny olana tsy fampindrano ihany no olana goavana iainan'ny mponina Itosy amin'izao fa ny delestazy ihany koa. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny mponina efa hatramin'ny asabotsy 30 martsa teo nanomboka nahazo vanina indray ny fahatapahan-jiro lavareny atao an-toerana. Androany alatsinainy mbola aizina tanteraka no mitranga ao amin'ny faritra Itosy sy ny manodidina. Anisan'ny voakasika izany ny kaomina Bemasoandro, ny kaomina Andranonahitra, eny tonga hatrany Ambohimanory. Menomenona sy velotaraina ny mponina manoloana izany satria tsy misy ny fahampafantarana mialoha ny vahoaka, ny tena antony fanapahana eo koa ny fotoana iverenan'ny herinaratra amin'ny tokony ho izy. Aina ary tena atahorana izy fiantraikany-goavana eo amin'ny fitaovana fampiasan'ny mponina io fahatapahan-jiro lavareny io raha ny fanazavana. Raha tsy ilaza ny fitaovana lafo vidy indrindra ny fitaovana informatika, ny fitaovam-piasana mandeha amin'ny herinaratra, ny kojakoja ao an-tokantrano araka ny fanazavana hatrany. Tsiny amin'ny faritra Itosiany no faritra ahitana ny fahatapahany herinaratra toy izao fa eny an-tanimena. Tsara ihany koa no mampahafantatra fa tsy eto Andrenivohitra ihany no ahitana ny firongatry ny delestazy lavareny amin'izao fa efa manerana any Madagasikara. Dia izay ihany koa tonga lasy vavy ny vaovao azo natolotra ho an'ny androany. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.